Ankafaliana indray no iarabanay avy ety amin'ny sampana fampahafantarana ny mety ho tetry ny andro ho anao tsirairay any atokantrano any. Asanay ampanajana ihany koa ianao anaraka anay hatramin'ny farany. Raha ny mamaritra mety ho tetry ny androntsika raha ho amin'ny rapito zao dia ny tsika ny alizay malefaka hatrany. Vokatra izany dia ahitana fiakarana ny maripana ambony indrindra saika manerana ny Madagasikara iray manontolo. Etsaka ilan'izay nefa dia isan'ny zavona vao maraina eto amin'ny faritry ny afovoantany sy ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny ka dia ahitana fidinany ihany koa zany ny maripana ambany indrindra ho amin'iny faritra iny. Raha mikasika ny rivotra kosa indray dia ho mafy hatrany ny fitsokany any amin'ny ray apahatelo ny tapany avaratry Madagasikara iny indrindra any amin'ny faritra avo. Mikasika ny andranomasina kosa indray dia mila mitandrina hatrany aloha ny mpampiasa andranomasina sy mpanjona andranomasina indrindra ireo mpanjono madinika manomboka eto Antsiranana ka hatraty Antalahy fa misy ny rivotra mahery, misy ihany koa ny onja vaventy any amin'iny faritra iny. Torak'izay ihany koa ampitandremina torak'izay ho antsika any mampiasa ny ranomasina aty atsimon'ny Vangaindrano aty zany any amorontsiraka atsimo Atsinanana any fa dia ahery be ihany koa ny ranomasina any amin'iny faritra iny raha ho amin'ny rapitso izay. Fa izao aloha dia jerentsika ny mety ho tetry ny andro ho amin'ny rapitso maraina. Azo orana malefaka ny aty amin'ny Antalahy Maroantsetra ny ilany atsinanan'ny faritry Sofia iny. Andrahoana mitsitokotoko kosa ny tapany avaratry ny faritry Sava sy ny any Adiana any. Raha toa kosa isan'ny zavona vao maraina eto amin'ny faritry ny afovoantany sy ny tapany atsimon'ny Madagasikara iray manontolo. Isava miandalany eny any zany ary ibalika tanteraka mihitsy Ingaby Masoandro. Ny faritra sisa rehetra moa dia ibalika tanteraka mihitsy Ingaby Masoandro. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray jerentsika dia toy hatrany aloha ny orana malefaka any amin'iny Antalahy sy Maroantsetra any. Ny any amin'ny faritry Nosy Sambarano iny kosa dia isitraka orana tandrifondrahona raha ho amin'ny rapitso arivo. Fa ny alina kosa no manana herijika azo izay orana tandrifondrahona izay any amin'iny faritry Diana iny. Ny tapany avaratry ny faritry Sava moa dia saika andrahoana mitsitokotoko torak'izay ihany koa ho antsika any Analanjirofo any. Any amin'ny faritry Melaka sy Menabe ihany koa dia saika andrahoana mitsitokotoko. Ny faritra sisa rehetra kosa dia saika ho maina tanteraka mihitsy ny andro. Raha mikasika ny maripana vao vinavina raha ho amin'ny rapitso zao dia 9 degré Celsius zao any Avakinankalatra, 12 degré ho an'ny Fianaratsoa ary 10 ho an'ny Antananarivo. Ny morontsiraka sy ireo voaparitany moa dia saika afana hatrany satria eo anelanelan'ny 9 ka hatramin'ny 13 degré Celsius. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray jerentsika anevikevoka be ary afana be mihitsy any amin'ny manodidina ny Antsohiany mananka hatrany amin'ny 5 degré Celsius. Tsy latsa-danja izay ihany koa antsika any amin'iny Mahajanga zany any amin'ny faritry Boeny any 13 degré Celsius. Eto amin'ny faritry ny afovoantany dia afana ary gaingaina ihany koa ny andro eo amin'ny manodidina eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 17 degré eo ny maripana. Ny morontsiraka sy ireo voaparitany moa dia saika mihoatra ny 20 degré Celsius eo avokoa. Tsy adinay hatrany ianao raha andeha hivoaka ireto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara ireto fa toy izao ny mety ho tetry ny andro. Ho an'ny Paris, Bangkok ary La Réunion dia isitraka orana rangokotroka. Milan moa dia azo orana tandrifondrahona. Saika ho maina avokoa ny andro ho an'ny Johannesburg, Nairobi, Maurice, Comores ary Seychelles. Dia izay indray aloha no azona tolotra tamin'ny teany ity fa misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany. Ety ampamarana na raha dia tianay mampatsiahy anao fa misy ny famelabelaran-kevitra izay anasany mety eo Madagasikara anao ho amin'ny rapitso fa 14 ny volana septambra ao amin'ny INSPC Mahamasina amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora. Miompana indrindra izy io mikasika ny toetry ny andro sy ny toetrandro ary ny fahasalamana. Ny fandraisan'ireo zany no horesahanao ho amin'ny rapitso izay. Tsy misy vidim-pidirana fa ianao no andrasana ho tongeny. Veloma tompoko.